Taranja volleyball akalaza ny 20 taona ny eklubany afa manoloana izay tsingeritaona lehibe ny kluba izay dia maro ny hetsika izay ho karakarain'izy ireo entina anamariana izany. Fifaninanana volleyball ho an'ireo sokajandriny manomboka any amin'ny Benjamin ka hatramin'ny junior nentin'ny afa na ny Ambohimanoro fanatanjahantena Antananarivo nanokatra ny fankalazana ny 20 taonany. Ity hetsika ity izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina Omaly Sabotsy. Ekipa 30 moa namaly ny antsony mpikarakara tamin'izany fifaninanana ho an'ny sokajandriny izany. Ankoatray dia misy ihany koa ny fifaninanana natokana ho an'ireo orinasa miara-miasa akaiky amin'ny afa. Ho an'ity fifaninanana natokana ho an'ny mpanao volley eny anivon'ny orinasa ity dia kluba enina no nandray anjara. Tanjona amin'izao fikarakarana hetsika izao moa ny anamboatra ny kianja filalaovana volley eny Ambohimanoro izay somary simba ihany raha nambaran'ny Germain Rakotoarson. Marina dia zay dia milalao volleyball io dia mampiavaka ny afa hatramin'izay mikarakara ety isika hatramin'ny voalohany hatramin'izao Tanjona amin'ity fikarakarana hetsika eo amin'ny volleyball ity ho an'ny afa manokana. Ay tanjony afa am'izay dia anamboarana le terrain le kianja le kianja kamainy be efa loza toetrandro fa voavorona zany zay mitsangafatona amin'ity. Ao anatin'ny 5 taona manaraka kosa inona no ezaka ho ataon'ny afa? Ezaka aloha tanjona isaky sokajy zany kategoria mba ho champion zay zany dia koa mba amerina ny teo aloha satria tamin'ny 2003 sy 2004 zay efa champion Antananarivo première division. Tany Maurice kosa dia champion tamin'ny 2003 tany Maurice. Fantatra fa ny 3 Desambra ho avy izao nanantanterahana ny manasa-dalana amin'ity hetsika ity raha ny 10 Desambra kosa no anaovana ny famaranana goavana ahafantarana izay tompon-daka isan-tsokajy eny amin'ny kianja mitafina Korondrano.